Ivadika eo amin'ny baolina kitra isika memanakaiky ihany koa ny fotoana hiatrihan'ireo ekipa solitena Madagasikara eo amin'ny sehatra afrikana izany na eo amin'ny fidinan'ny tompon-daka na eo amin'ny fidina ny tompony amboara ny Afrika izany ka dia hoentiny namana zakino amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fanomanantena n'ireo ekipa malagasy hiatrika izany sy fananana eo amin'ny sehatra afrikana izany. Ny ala amin'ilay fomba fiteny mahazatra hoe premier tour de vita avokoa no tanjon'ny ekipan'ny Knapsa Sport sy ny AS Adema amin'ny fisoloany tena ny firenena malagasy amin'ny fifaninanana afrikanina taranja baolina kitra amin'ity taona ity. Ny ekipan'ny Gor Mahia avy any Keniamo no ifandona indray amin'ny ekipan'ny Knapsa Sport amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny ekipa tompon-daka. Raha ny ekipan'ny Harare City avy any Zimbabwe kosa no iona amin'ny AS Adema amin'ny fiadinan'ny amboara mandritra ny ity dingana savaranon'andro ny fifanitsanana afrikanina ity. Fantatra fa samy andeha anafika ny ivelany solitena malagasy ny 12, 13, 14 febroary io avy izao. Eto amintsika arak'izany no hanaovana ny lalao miverina ny 9, 17, 18 febroary. Saivina fa ity ekipa kenianina ity ihany no nanakana ny dian'ny Knapsa Sport amin'ny taona lasa. Mba hoentina mandingana izany dingana voalohany izany ary dia efa samy manomatena fatratra ireto ekipa malagasy roa ireto. Ho an'ny ekipan'ny Knapsa Sport manokana dia indro isan'andro izy ireo no manao fanazaran-tena. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra mazava hoe aka mpilalao fanampiny ve ny Knapsa Sport hoentina manamafy ireo mpilalao efa ao aminy. Ilanto Vodolaran'ny Tana Formation sy Lucien Lohalaran'ny FC Joel aloha hatreto no hita manao fanazaran-tena miaraka amin'ity ekipan'ny Tasy ity. Amin'ny herinandro ambony kosa vao hiditra amin'izany fanazaran-tena indro isan'andro izany ny ekipan'ny AS Adema. Ho an'ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina indray dia mpilalao 5 no nalainy hanamafy ny ekipany. Raha nambarany Menakely Rufin mpanazatra ity ekipan'ny AS Adema ity dia tsy ny fandehanana miatrika ny fifaninanana afrikanina ihany no manin'izy ireo amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny fifaninanana eto Analamanga. Ity ekipa ity izay nametraka tanjona goavana ny Anobaka indray nanarana mahatompon-daka eto Analamanga amin'ity taopilalaovana 12 sy 20 ity.